Raha ny zava-misy any amin'ny lampanatsimbazaza kosa indray mbola tsy ao anatin'ny fandaharam-potoana ny anteny miram-pirenena ny fandiniana ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 aorinany amin'ny 12 novambra vao azo eritreretina ho ireo solombavamboaka sasany ny fandiniana izany. Efa tonga eo anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 17 saingy mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana nolanina hatramin'ny 1 novambra izao ny fandiniana izany. Iverina kosa anefa fa ho tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny 12 novambra izao izany. Araky reto hitanareo reto moa zany dia izy daholo reto efa tonga soamantsara aty amin'ny anteny miram-pirenena zany ny volavolan-dalàna ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 17 sy 2024 zany amin'izao fotoana zao. Dia araky ny fatatsika moa zany dia efa manana ordre du jour hatramin'ny 11 novambra zany ny aty amin'ny anteny miram-pirenena ka manomboka amin'ny 12 volana novambra aty zany dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fandiniana ity teti-bolam-panjakana 17 sy 2024 ity zany. Mbola samy mandinika ny votoantony ity volavolan-dalàna ity ankehitriny ireo tokony andraikitra isan-tsokajiny eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Anisan'ny hojerena manokana ihany koa moa ny mikasika ny antsoina hoe document de performance izay mirakitra ny paikady apetraka ny gouvernement tamin'ny fahatratrarana ireo tanjona napetraka. Anisany hita ao anatin'izany ny tanjona amin'ny fampiakarana ny arikarena faobe, ny vinavina amin'ny fiakarana ny vidim-piainana, ny teti-bola ho ampiasaina.